izao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesu malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsaka amponaya koa mitenenare Jesu malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsaka amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsaka amponaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minono indray tsika zao rakizy. Efa nandeha elaela kely izay ny lesona, efa haitsika ny lesona fa andao aloha tsika nomboka ny fotoana ary andao tsika ifampiarahaba aloha ary ao aorianany 3 dia mihiry isika mifampiarahaba 1 2 3 manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara daholo ve ny zaza minono salama kozoky salama koa dada sineny dada pesy bebe soratsika ary Jesosy eny ary alohana nomboantsika fotoana dia andao akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso vavakisika Jesosy malalo misaotra anao zahay fa afaka amerina lesona indray taio zahay mba ho zaza endry mahay mankatoa mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka amen. Eny ary efa 3 volana farany amin'ny taontsika manderaka izy ny fotoana le zaza minono voateraka kely efa le bebe efa mahay dia le voateraka koa ngefa mahay mihaino lesona dao ary lesona voalohantsika zao ina le lohateny fahefay manasitrana zazavavy iray Jesosy ferina nge manasitrana zazavavy iray Jesosy tsy anjery miara-mamerina fa efa mahay 1 2 3 mangataka mba ho salamane ianao eny ary tena efa mahay tsenjery ny ankizy nahoariny arahantsika ara ny tantara sady mihaino dia manaraka ny sary tonga arahantsika ny tantara io Ijairo ao amin'ny sinagoga nge Ijairo lasa saina be izy misy zavatra manahirana azy fa marary ane zazakely marary le zazavavy kely dia fantany misy Jesosy any nahay nanasitrana talohan'izao ndeha tady an'i Jesosy ao Ijairo dia lasa izy nandeha io tokoa raha fahitany Jesosy miaraka amin'ny olona be dia be dia lasa izy nakeo amin'ny Ijairo dia ozy Jesosy eo andao mba ho any antranoko fa marary be nge zanako ndao Jesosy ndao mba hiaraka aminahy dia hoy Jesosy andraso aloha fa mbola andeha fa andao ary andeha kantsy teny an-dalana rakizy fa nena tamin'le mpanompo ny Ijairo dia ozy izy le mpanompo hoe aza manahirana an Jesosy tsony fa efa maty nge zazakely efa maty le zazakely tatra be Ijairo fa tonga teo an-tanàna rakizy dia ireo ny olona nitomany fa malahelo be an'le zazakely nge izy malahelo an'le zazavavy kely dia ozy Jesosy hoe ndao enao mantsy Ijairo dia maman'le zazakely zay ihany nahazo niditra eo le zazakely fa matory tapoka tsy maheno ninina fa efa maty ge izy tsy maheno tsony ge izy dia raisin'i Jesosy ny tanany dia
resahan Jesosy eo ry zazavavy mitsangana, teny itsangana le zazavavy kely. Faly be Jesosy faly be ny tatany sy neniny dia ozy izy tamin'ny maman'le zazakely hoe andana karakara sakafo izy neny azafady indrindra mpanaovy sakafo izy. Faly be rakizy ny dada sy neny. Raisy ny zazakely safosafony dia lasa ry zareo. Dia iny fasitrana le zazakely. Lasa ndray Jesosy niaraka tamin'ny namany dia io fa nanatona ny Jesosy le zazavavy kely dia saotra ny Jesosy izy satria sitrana soma tsara. Tsika koraka izy tokony mahay misaotra ny Jesosy satria Jesosy manao zavatra tsara ho antsika. Dia izay indray aloha izany ny tantarantsika androany fa amin'ny heriny mbola tohizantsika indray ilay tantara, mbola henoantsika indray ilay tantara dia hamoaka nianatra lesona avy amin'izay tantara izay isika. Mino fa efa hainy ankizy rehetrarehetra izay tantara izay fa averintsika foana dia amin'izay mazava amintsika tsara. Eny ary izay ara-izany aloha ny androany fa amin'ny heriny indray mbola eo aneto isika. Ndao averina aloha ary ny lohateny sy ny tsenjery. Lesona voalohany, manasitrana zazavavy iray Jesosy. Tsy anjery mangataka mba ho salamany ianao. Eny ary dahorintsika ifanao velome dia amin'ny herindray 1, 2, 3. Dia mifanao veloma veloma veloma, dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko dia samy endry tsara mandritra nyity sabaty zay ary dia mandra-piona daholo. Manahoana daholo indray zazaboto namako, faly miara-batsika rehetra amin'izao sabata maraina izao. Dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho antsika indray sika izany izao dia andao hisaotra an'Andriamanitra aloha akambany daholo indray ary ny tanany dia ahondrika ny loha, akipo ny maso, hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa noho ny fitahinao noho ny fitiavanao dia tafaraka indray izay ao anatin'ity fandaharana ity. Ny fanirianay dia omenao fahindrenana izahay dia hiaino tsara dia mba ho mpakatoa ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantara na hoe ny lesona indray dia izao: lavaka teo an-tafontrano, lavaka teo an-tafontrano. Hafahafa ny lohatenytsika lavaka teo an-tafontrano. Ny tsy anjery dia ao amin'ny ohabolana 7:20 andininy 420. Ohabolana 7:20 andininy 420. Mino fa efa misy mahay nareo fa zao aloha ataoko aloha le izy dia rehefa avy eo mamerina tsika. Fa misy sakaizaty mifikitra noho ny rahalahy aza. Averiko indray mandeha fa misy sakaizaty mifikitra noho ny rahalahy aza. Hainareo amin'izay andao ary araka merina isika. Misy sakaizaty mifikitra noho ny rahalahy aza. Bravo! Tianareo ve izany tsianjery izany? Andao nge rahantsika ny tantara fa mahafinaritra be. Tsy ny andrelakory ny vaovao dia niparitaka nafantatra avokoa ny rehetra fa Jesosy dia afaka manasitrana ny marary. Tonga iaino azy hosotraniny tamin'izay toerana rehetra aleny vahoaka. Indray andro ary dia nampianatra tao anaty trano iray Jesosy. Marobe ireo olona tonga mba hiaino azy. Marobe ireo mpampianatra manan-danja ny tonga mba hiaino tamin'io andro io.
navavory tao an-trano izy rehetra niaraka tamin'ireo olona maro samihafa tonga iaino an'i Jesosy. Nisy ihany koa ireo olona marary tian'izy ireo anasitrana azy Jesosy hipoka tanteraka nefa ny trano ka tsy afaka niditra intsony ny sasany tamin'izy ireo. Nisy lehilahy iray izay tsy afaka namindra, tsy afaka na dia mihetsika aza mba nanirosotrany Jesosy. Manana vonina ny hanampy azy izy. Napetraka izy ireo teo ambony farafara izy mba hoentina eo amin'i Jesosy. Kanefa rehefa nakeny amin'ilay trano izy ireo dia tsy tafiditra intsony satria efa hipoka loatra. Inona hoy no ataon'izy ireo? Andeha hodindray ve izy ireo? Tsy tena mba nirian'izy ireo sitrana ny namany. Inona? Nisy iray tamin'izy ireo nanan-kevitra no batain'izy efa datsy moramora ity namany, niakatra ny tohatra eny amin'ny tafontrano. Napetraka izy ireo izy ary avy eo dia nanongotra tafo mba hanaovana lavaka lehibe. Vita izay dia nalatsaka izy ireo tsikelikely ny namany eo afovoan'ny vahoaka teo anoloan'i Jesosy. Fantary Jesosy fa teo sitrana mafy ity lehilahy ity. Fantany fa ireo namany dia nino ihany koa fa afaka manasitrana azy Jesosy. Niasa mafy izy ireo mba hanasitranana ny namany marary. Talohany nangatan'ilay lehilahy fanasitranana dia hoy Jesosy, voavela ny elokao. Tafotoiny ireo mpampianatra tao anatin'ny vahoaka. Fantary Jesosy nefa nieritreritra izy ireo ka hoy izy tamin'ilay lehilahy nositraniny, afaka mitsangana amin'izay ianao, mba atao fandrinao ka mandeha ana mody. Tonga dia nitsambikina ilay lehilahy nibata amin'ny fandriany dia lasa nody sady nideran'Andriamanitra. Vetivety dia fantatry ny olona rehetra fa mahay manasitrana marary Jesosy. Izay toerana rehetra nalehan'i Jesosy dia misy olona tonga iaino sy hositraniny foana ary dia nampiany avokoa izy rehetra. Tiany Jesosy ihany koa ianao mba hanampy ny hafa. Hanampy anao amin'izany izy, ny anjaranao teny mangataka. Faly manonona fahasavan'i Jesosy ho an'ny ankizy rehetra amin'izao sabata mahafinaritra izao. Jesosy tokoa nerak'izy hitanao amin'ny fomba manokana eo am-panarahana ny famotinana ny lohahevitrintsika. Ny lohahevitra fahatelo izay manao hoe nandeha nandositra indray, nandeha nandositra indray. Tian'Andriamanitra tokoa rankizy itsika tsirairay avy eo raha manompy ny hafa ampitiavana, ary eo am-panatanterana izany dia sitrany indrindra raha tsy mitady valim-pitiny amin'izany itsika. Ka izany no nahatonga ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery ao amin'ny Kolosiana toko 7:7-20. Kolosiana toko 7:7-20 manao hoe na inona ataonareo dia ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny hafa. Na inona ataonareo dia ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny hafa. Kolosiana toko 7:7-20. Irin'i Jesosy izany zaso ianao hanompy ny hafa ampitiavana ary tsy hitady valim-pitiny amin'izany. Ka dia izany indrindra no fonosiny ity tantarantsika ity, nda hoaroarahana izany. Efa nisy fotoana ve niarahanao ny sakafo tamin'ny fianakavianao tany amin'ny trano fisakafoanana rankizy? Nety tsara ve ny fandraisana anareo? Namela valisoa kely ho an'ilay mpandroso sakafo ve ny fianakavianao? Nanateny izany ve io olona io? Manantena valiny ve ianao rehefa manampy ny olona? 20 taona ny lasa hatramin'ny nandaozan'i Jakoba ny toeram-ponenany sy ny fianakaviany rankizy. 20 taona ihany koa no efa niasany ho an'ny labana dadatony. 10 ny zanak'i Jakoba tamin'izay fotoana izay. Rehefa teraka i Jakoba dia nangataka tamin'ny labana i Jakoba mba hamela azy hiverina ny Kanana. Niangavy azy hijanona nefa labana. Masina ianao, mitoera ihany eto amiko, hoy labana ny taloha taminy. Fantatro fa avy taminao ny tahiany Jehovah. Tena nanaiky nijanona tokoa i Jakoba. I labana kosa nanaiky hanome karama an'i Jakoba noho ny asany. Ny ondry sy ny osy mainty sy sada
ary Mara no karamany Jakoba. Nanomboka tamin'io fotoana io dia nitombo be tokoa ireo ondry amanosiny Jakoba. I Jakoba indray izao no tonga lehilahy mpanan-karena. Tsy mba nahafaly an'ireto zanaka lainy Labana izany. Fantatry Jakoba fa noheverin'izy ireo fa tokony ho azy ny andian'ondry amanosy be dia be, ary hitan'i Jakoba ihany koa fa indro tsy mba miramirana tamin'ny tahaka ny taloha Labana tatatony. Rehefa niteny tamin'i Jakoba ary Andriamanitra hoe mandehana miverina any amin'ny tanin'ny razanao, dia fantatry Jakoba fa tonga ny fotoana tokony hiaingany. Tsy nitenina inona na inona tamin'ny Labana izy, fa noforiany ny vady aman-janany sy ny andiam-bibiny ka nentiny niaraka taminy ho an'ny Kanana. No ny afaka 3 andro dia reny Labana fa lasa Jakoba. Namoro ny fianakaviany ary Labana rakizy ka nanomboka nitady azy ireo. Tratrany any izy no ny farany. Afaka 7 andro taty aoriana. Niteny tamin'ny Labana nefa Andriamanitra ny alina io: tandremo tsara ny zavatra olazainao amin'ny Jakoba. Dia nitazatazana ny Labana sy ny havany Jakoba ny apitsony eo. Sahiran-tsaina izy rehefa nianakaiky izy ireo ka niketrona ny andriny. Fatany fa tsy ho faly amin'ny velively inge Labana. Nahoana ianao no nandositrany niaraka amin'ny zanako vavy sy ny zafikeloko tahaka izao? Sady tezitra be inge i Labana tamin'ny sandraka izy. Tsy mba navelanao hanao velomazy ireo akory aho? Azoko atao tsara inge ny mikasy tanana anao kanefa niteny tamiko Andriamanitra alina tsy teny soa ratsy ianao akory. Dia hoy Jakoba: tsy nilaza taminao satria natahotra, ndrao tsy avelanao mandeha, na koa alainao amiko ny vady aman-janako. Labana, nahatoky hatrany aho raha niasa ho anao nandritra ny 20 taona. Nandritra izany fotoana izany no nikarakarako ny biby fiomponao. Tsy mba nitaraina taminao na hainandro mangaingaina na atsika mangerifiry. 14 taona no nanompoako ahazahoana ny zanako roa vavy, ary ireo 9 taona farany kosa no niasako ahazahoako ny ondry amanosiko. 10 anefa izao no nanovana ny karamako. Nomba hay anefa Andriamanitra, mety ho nalefanao tanam-polo mihitsy azaho, ary fantatra Andriamanitra anefa ny fanompona mafy nataoko anao. Izany no antony resahany taminao alina. Jakoba, avy tamiko ihany koa ange ireo fanananao rehetr'ireo hoy Labana ange somary nampiakaperaka izy. Zanako vavy sy zafikeloko avokoa ireo. Avy tamin'ny andrian'ondry amanosiko ihany koa ange ireo biby fiomponao ireo Tsy mety anefa ny nataoko. Raha azonoko ny zanako vavy sy ny zanany. Nanomboka niana lefadefaka tamin'izay raka izy mifeon'ny Labana: andeha isika hanao raharaham-pihavanana hoy izy nanome soso-kevitra. Dia nanaiky Jakoba. Samy nanangona vato ho atota tany lehibe ny fianakaviana roa tota. Ireto vato ireto no vavolombelona amintsika, hoy Labana. Tsy hihoatra ireto vato ireto hanisy ratsy ianao aho, ary ianao koa tsy hihoatra ireo hanisy ratsy ahy. Namerina izany fanekena izany koa i Jakoba: tsy hanisy ratsy ianao aho, ary ianao koa tsy hanisy ratsy ahy. Dia samy niara-nisakafo izy rehetra. Vao maraina ny apitsiny io dia nanoroka ny zanany vavy sy ny zafikeliny Labana. Dia lasa niverina nody tany amin'ny fonenany Labana. Nizotra ho an'ny Kanana kosa i Jakoba sy ny fianakaviany. Efa antaonany maro no niantson'ny olona io toerana io hoe misy parakisy na toerany fitahiana. Teo mantsy no nilazany Labana tamin'i Jakoba hoe: Jehova hitazana ahy sy ianao rehefa tsy mifankahita itsika. Vita tsara tokoa ny fanompoana nataon'i Jakoba tamin'ny mpitiavana, sady tsy nitady valiny tamin'izany izy. Asain'i Jesosy tsika hanao fanandramana tahak'izany koa. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Lesona fahatelo indray no iarahantsika mamerina an'ity anio ity. Lesona fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe trahatehaka ary voavela heloka. Trahatehaka ary voavela heloka. Ny tsy ajerintsika dia hitantsika ao amin'ny Mateo 4:4-12. Mateo 4:4-12 izay iarahantsika mamerina indray. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Izay ny tsy ajerintsika. Ny zavatra hitantsika nandritra ny herinandro dia azo atao hoe nampangitakitaka nefa nampisaina ihany koa. Hitantsika tamin'ny herinandro ambony
fa latsaka tao anaty fahadisoana tanteraka i Davida. Nandeha dingana tsikelikely izy a mandra-pahatonga azy voasaringitra tao anatin'ny fahotana lalina. Nananteny izy tao anatin'ny fotoana fohy fa voasarina tanteraka le izy ary toa ohatrany hoe ny tenany a i Joaba ary Batseba rery a no nahalala an'ilay zavatra natao. Tian'Andriamanitra tokoa Davida dia niezak'Andriamanitra ny hanavitra azy a nandefa iraka izy mpaminany anankiray Natana no niresaka taminy a sy nampafantatra azy ny fahotany. Tsy nivatravatra izy fa tamin'ny alalan'ny tantara no nikitihana ny fon'ny Davida. Ary tao anatin'izay dia nivantany Natana hoe ianao ilay olona ratsy fanahy izay nolazaina tao anatin'ny tantara rehefa indro Davida fa tezitra iny. Teo voatsapany Davida fa tena nanota tokoa izy a teo anatrehan'Andriamanitra. Niditra tao anatin'ny fibebahana tanteraka i Davida. Nangataka ihany koa izy mba hahavelomany zaza satria nataon'Andriamanitra hoe tsy maintsy misy izany ny maty a dia tsy Davida no faty a fa ilay zaza. Dia nangataka ihany izy ho an'ilay zaza kanefa ny vavaka namen'Andriamanitra azy a dia nihafatesan'ilay zaza ihany. Nanaiky Davida. Izy no natsiaro diso ary nanaiky ny vokatry ny fahadisoana izy. Tsampany kosa nefa fa tena namela ny helony Andriamanitra. Ny tantaran'i Davida dia nampafantatra antsika fa afaka mamela ny helokontsika Andriamanitra. Fa ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika dia izay fibebahana izay tsy hanarotsarona ny fahotana intsony fa hamboraka izany eo amin'i Jehovah tahaka an'izay nataon'i Davida. Voalaza ao amin'ny Salamo 150 ny fibebahan'i Davida ary namela ny fahadisoany Andriamanitra. Mety hoe ny vokatry n'ilay hadisoana tsy maintsy miseo fa Andriamanitra kosa efa mamindra fo. Ny lesona izay nianarantsika izany dia nanampy antsika hahafantatra fa tahaka ny namindran'Andriamanitra fo tamintsika no tokony mba hamindrantsika fo amin'ny hafa ihany koa. Hamela ny hafa isika satria navelan'Andriamanitra ny helokontsika. Ny lesona izany dia nampianatra antsika hahafantatra fa noho ny namelan'Andriamanitra ny helokontsika dia afaka mamela ny heloko ny hafa isika. Nanampy antsika ihany koa mba hanetritena noho ny fahadisoana izay nataontsika dia hiaika izany fahadisoana izany ka hiroso amin'ny fibebahana. Ary nanampy antsika hisafidy ihany koa mba hamela ny heloko ny hafa. Ilay hafatra nampitana amintsika dia averina indray hoe satria Andriamanitra efa namela antsika dia afaka mamela ny heloko ny hafa isika. Izay ny lesona izay nianarantsika. Lesona lehibe izany ary lesona tokony hampiarintsika eo amin'ny fiainantsika. Dia mirary soa antsika tanora zandriny amin'ny manaraka indray. Miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray ireo 12 taona sy 14 taona ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahaba ihany koa ny zokin'ny ray aman-dreny sy ny zandry rehetra dia manasanao ary izahay iaraka hatraminay hatramin'ny farany. Lesona fahatelo no nianarantsika ny andrisin'ny herinandro izay miresaka ny amin'ny hoe zava-nipoana kristiana. Dia hitantsika tao anatin'ny fiarahantsika mianatra fa raha tena mpinamana tokoa dia mifandray mandrakariva mianatra miaino miteny indray dia miaino indray. Dia toy izany koa raha teo isakaizan'i Jesosy sika dia ilaintsika ny miaino azy amin'ny alalan'ireo teny izay nomeny antsika. Dia nanao fanandramantsika hoe manokana fotoana isan'andro iresahana amin'Andriamanitra dia hiainona ny teniny, hiainona azy amin'ny alalan'ny andininy iray na andininy maromaro dia ho alaliantsika hoe inona no tena tiany ambara amintsika ao anatin'izay. Fa tamin'ity herinandro ity isika dia nianatra ny amin'ny asa fanompoana indray. Rehefa mifankazatra amin'ny Kristy isika, rehefa lasa mpinamana, rehefa lasa sakaizan'i Jesosy isika dia andeha hanao ny asany. Ilaza amin'ny hafa ny fitiavana isika. Nomen'Andriamanitra talenta isika, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika mba ho ampiasaintsika ho amin'ny asa fanompoana, amin'ny fanitarana ny asan'Andriamanitra. Dia
apetraka amin'ny tsirairay ary ny fanontaniana efa nampiasa ny talentany menanao ve ianao inona no nataonao mba antarana ny asan'Andriamanitra. Ny tsejerintsika atao anatin'ny lesona fahatelo dia ny hoe izany nafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty ao amin'ny Jaona 7:10 andininy fa 5:30 mpianatra Kristy isika raha mifankaty ary ho hitan'ny olona rehetra ho hitan'ny manodidina antsika ho hitan'ny mpiara-mianatra amintsika fa mpianatra Kristy isika rehefa mifankaty. Tao anatin'ny fiarahantsika mianatra dia nahita tantaran'i David Livingstone isika. Izy dia misionera anankiray tany Afrika, namaky ilay tany Afrika izy tamin'ny taona 1900 tany ho any. Niasa 12 taona tao Afrika izy kanefa tamin'ny fiainany tany dia nisedra zava-tsarotra maro i David Livingstone. Narary izy tany ary voantazo matetika izy niromban'ny liona ihany koa izy kanefa tsy nanino izy akory fa ny tanany no tsy afa nihetsika. Dia rehefa taty aoriana mafy mihitsy i David Livingstone ary rehefa maty izy tamin'ny taona 1770 dia inona nataondreo Afrikanindreo ianao satria fantatra izy ireo fa tena tia azy tokoa ty David Livingstone ity dia nalain'izy ireo ny fony. Rehefa maty izy dia nalain'izy ireo ny fony dia naleviny tao anatin'ny vatan-kazo lehibe iray tao Afrika. Ny vata mangatsikany kosa dia nalefa ny nody ho any Angletera ho any amin'ny fianakaviany. Nolazain'izy ireo fa nanompo tampitiavana ary sofan'izy an'izany David Livingstone zany nampafantatra azy ny momba an'Andriamanitra teo amin'ity tany ity ka izay no antony nanalany fony satria ny fony dia tavela ao Afrika. Dia izao i David Livingstone navita ny asany tao Afrika fa itsika senao inona no manery anao ho an'i David Livingstone dia satria tiany loatra Andriamanitra ary tiany tsy averen'ireo Afrikana ireo dia nanao zany fanompoana lehibe izany izy. Fa isika amin'izao vanim-potoana izao inona no azontsika atao hanompoana an'Andriamanitra ampahafantarana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny manodidina antsika. Izao no tadio rehefa miasa ho an'i Kristy isika amin'ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana omeny antsika dia mampiena ny finiavana anota ao anatintsika izany ary mampitombo kosa ny toetra ny fanjakan'ny lanitra ao anatintsika. Ary izay ny tanjontsika ho any an-danitra ny tanjontsika tsirairay avy dia raha tiantsika izany ny ho any an-danitra dia andeha hanao asa fanompoana isika hanompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra eo am-pelantanantsika isika hanatanterantsika ny asany. Dia izao ihany koa miandalana ny fianarana mihevitra ny hafa. Ilay fanompoana ny hafa izay ataontsika dia miandalana ny anaovantsika indreny fa tsy tonga dia haintsika izany fa ilaintsika mandrakariva ny fitareny fanamasina mba halalantsika izay rehetra tokony ataontsika mba hanompoantsika ny hafa. Dia manomboka izao ara dia mieritrerety ianao fomba izay azonao atao hanampiana ny hafa, hanompoana ny hafa ary ilazana amin'ny hafa ny amin'i Jesosy sy ny fitiavan'ny olona tsirairay avy mba tsy ho very fa anana ny fiainana mandrakizay. Dia ny tsirairay avinao ka handinika hanapa-kevitra ny amin'izay fanompoana tokony ataony. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary mirary ny fanamasina hitari-dalàna anareo tsirairay avy mba ahafahanareo manao izany fanompoana tena izy izany ary voarakitra ny an-danitra ny anarantsika rehetra izao. Dia mirary soa re ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Faly miarabantsika zatovo indray tratry ny sabata rysea tena amin'ny endrika falifaly mihitsy no iarabanantsika satria tratry ny sabata isika averina mandrakariva fa zava-dehibe ny fisin'ny sabata ary tombotsy ho anao ny mahafantatra hoe sabata androany fitsaharana andro manokana ahafahan'Andriamanitra manavao antsika indray manamboatra antsika mitahantsika manamasina antsika rehetrarehetra zay mahasoa sy ilaintsika na ara-pana na ara-nofo dia ny sabata no ikarakaràn'Andriamanitra antsika ka izany indrindra no iarabanantsika rehetrarehetra. Andeha merina ny lohahevitra arsika miaraka amin'ny fifaliana ilay franco ianao ny amin'ilay manao hoe aoreno io zay ilay lohateny zany aoreno io ohatrany efa baiko zany
ary baiko saza atsika zatovy mihitsy hoe aoreny io ary misy hevi maromaro azo isotomana lesona sady zany hoe aoreny io indrindray misy zavatra mikorotana dia ianao mba mangorina azy raha hoe raisitsika amin'izay zany le hoe aoreno ataontsika arabaky teny amin'ny mamalagasy atsika fa tsika zatovy matetika dia mikorotana be mihitsy na ny lambatsika na ny kayatsika na ny bokytsika na ny fandrianatsika tsy misy mangorina tsy misy manorina fa dia mikorotana dia izay foana le baiko aoreny io mira zotra amin'izany koa ny hoe mba alamina io isika zany rehefa miresaka hoe aoreny io dia ny antsonahy ny antsonanao dia anangan-javatra izay koa ny heviny fa tsy animba na anakorotana na andrava fa anangan-javatra inona zao nefa mba voatsanganao tsy fantatro inona zao mba efa voatsanganao io dia ohatra nefa maromaro ihany dia inona ve mba tanysao dia mahasoanao ve le izy eo amin'ny resaka ranofo inona nefa mba natsanganao naorinao eo amin'ny resaka ara-panahy inona ihany keo dia mba samy mamaly tsika fa amin'ny akapobeany zany dia tokony hoe nisy zavatra aorina zay ny antom-pisianao manorina zao lazain'ny Zakaria 4:4 dia namaly izy ka nanao tamiko hoe zao ny teny Jehova amin'ny Zerubabela tsy anikery na amin'ny fahatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro tenin'izy zany hoe teny Jehova zany hoe rehefa manorina zany tsika na manangan-javatra isika ny teny Jehova amintsika ritra dia zao tsy amikery na amin'ny fahatanjahana tsy hoe mahery ianao tsy hoe matanjaka ianao dia anorina na nangan-javatra fa tsy ny herinao na ny fahatanjahanao fa mifanahiko ho Jehova tompo ny maro irariko mba anisany ho tarigetra tsika zany isaky ny ananao zavatra anankiray isaky ny anangan-javatra isaky ny misy vina isaky ny misy projet dia andeha aleo Andriamanitra mihitsy no ahatsapa mihitsy ianao hoe mitarika Andriamanitra mitarika amin'ny fanan'Andriamanitra amin'ity toe-javatra ity fa matetika isika zatovo efa manao an'le izy dia tsy mety le izy dia zay hoe vavaka sisa fa tokony hoe vavaka aloha dia atsangano dia mirosoa dia ho hitanao fa ny fanan'Andriamanitra no ampahomby anao indraindray dia averin'Andriamanitra mitranga nefa reny toe-javatra ohatrany hoe tsy fahombiazana samy hafa ireny mba hahatonga antsika atsapa ihany koa sy eritreritra fa tsy ny herinao tsy ny fahatanjahanao tsy ny hatsara-tarehinao tsy ny fahaizanao fa ny fanan'Andriamanitra dia tia ampiverina antsika Andriamanitra hoe tsy noho ny aminao angesa ny fahaizanao fa noho ny amin'ny fanahiko dia mety le izy fa mahatonga an'io mirodana mahatonga an'io tsy miorina dia satria ianao mandeha amin'izay fahalalanao sy fahaizanao fa manomboka izao ry tanora namako aza manao zavatra raha fa tsy tsapanao hoe miaraka aminao Andriamanitra fa manjary simba le izy ary raha tokony hanorina ianao dia ianao indray ny lasa ohatrany hoe manana vokatra tsy tsara eo amin'izay atao toy izay ary raha fitina amintsika ny loha hevitra tamin'iny herinandro iny dia mirary fahombiazana ho anao mba afaka hanorina ianao anangan-javatra ianao amin'izao taonanao zao ary averiko mihitsy amin'izao taonanao zao fa raha amin'izao taonanao zao koa ianao mahazatovanao mbola tsy mahatsangana ninninina dia mieritrereta fa sao dia tara loatra mirary sosea ao manaraka indray fifaliana ray Franco fifaliana indray no hiarabako anao amin'ity fotoana iarahantsika mamerina sy mandinika ny lesona sekoly sabata ity fa le fankahita tava isika rehetrarehetra ary tononona ty-ampiandohana mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao lesona fahatelo ny ao ambadiky ny tantara sasy teny no diniantsika amin'le loha hevitra mbola amin'ny loha hevitra ny filazantsarany jaona ihantsika ankehitriny milohan'ny andiniantsika n'izany anefa dia manasanao mba hiaraka hivavaka Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misotranao izahay no ny fitiavana sy ny famondram-pona taminay
ka narovanao zahay tafahona soma tsara afaka miara-mandinika miara-mianatra ny teninao amin'ity ora sy fotoana ity apetraka ampilatananao zao fotoana zao ka ny fanena masina no irinay ambomba anay tsiraray avy ka tonga ny teninao hitondra sosy fiainanao anay dia mitahi ny mpiainy mitahi mpiara-mianatra rehetrarehetra fa nivavaka tononona sagatany aminara jesosy reriany amen. Ny ao ambadiky ny tantara sasy teny ny andininy natao tadina moa dia ny filazantsarany natoko voalohany ka ny andininy voalohany zay moa tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Inona ny ao ambadiky ny tantara? Ny ao ambadiky ny tantara tany aloha, ny ao ambadiky ny tantara any aoriana, le tantara misy ankehitriny amin'izao iainantsika izao. Zaraintsika telo ny dinidinika ifanaovantsika eto androany dia le hoe ilay teny tonga nofo, zay ny voalohany. Ny loha hevitra ny amin'ny finoana sy ny tsy finoana ho resantsika ihany koa zay androany ary ho resantsika ny mamarana azy dia ny loha hevitra mikasika amin'ny voninahitra zay momba ny amin'ny voninahitra nomena an Jesosy. Ny tsika tiana ihany mamerimberina amintsika hoe inona moa ny antony na nyloatany jaune ny filazantsarany ny antony na nyloatany jaune ny filazantsarany dia namafisana mba inonontsika mandrakariva fa Jesosy no zanak'Andriamanitra ary izay finoana Jesosy izay dia maneho fahamarinana ngeza be amin'ny tantara ny filazantsara izany amin'ity androany ity zany dia hojerentsika ny hoe ahoana ny fiandohan'ny filazantsara zay nyresan'ny jaune io ka miverina ny filazantsarany jaune toko voalohany isika ka no resantsika voalohany zany androany dia hoe ilay teny tonga nofo. Andao sokafantsika ary ny baiboly ao amin'ny filazantsarany jaune toko voalohany ka ny andininy voalohany sy ny manaraka zao novaky ny teny amin'ary Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy ampiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Hitantsika eo ny amin'ny hoe tamin'ny voalohany ny teny. Miatomboka amin'ny loha hevitra matalanjona ny filazantsarany jaune dia le hoe tamin'ny voalohany. Raha vao miresaka tamin'ny voalohany isika dia matsiaro ilay fanombohana izao tontolo izao ny any bokin'ny Genesis toko voalohany ka andininy voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny zavatra tiana ambara amintsika zany dia zao ao amin'ity tantara misy antsika ity zany dia misy ny voalohany fiandohan'ny tantara. Miatonga ny hoe tamin'ny voalohany inona ny tamin'ny voalohany ny tantara ny famoronana zay no lazain'ny mpanoratra ny filazantsara eto dia ilay teny moa hoe tamin'ny voalohany ny teny. Zany hoe ilay teny zany no talohany andohan'ny zavatra rehetra ary zay no mahafinaritra aminay ity fanambarana jaune ity hoe inona moa no ambadika zany hoe tamin'ny voalohany zany. Tamin'ny voalohany ny teny. Le teny zany no nahariana zao zavatra rehetra zao ary io teny io dia voalaza fa tao amin'Andriamanitra. Dikany hoe tao amin'Andriamanitra dia zao manana firaisana ety tao amin'Andriamanitra amin'ny andininy fahavalamin'ny folo dia milaza hoe teo an-tratrany ray zany hoe tena mifandray akaiky hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra zany hoe nisy fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra ilay teny ary faharitany eo ary ny teny dia Andriamanitra. Ilay teny dia Andriamanitra. Ilay teny tao amin'Andriamanitra manana firaisana amin'Andriamanitra ary ilay teny dia Andriamanitra. Ahoana moa no mahatonga ny teny sady ao amin'Andriamanitra no Andriamanitra? Mavariny zany dia ny valiny dia zao vokatr'ilay fifandraisana akaiky izay misy amin'ilay teny sy Andriamanitra ary ny teny tao amin'ny ray. Ao amin'ny fizateny hoe ny teny dia Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, Andriamanitra Jesosy. Ny aventsika ny mandeha hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia
Andriamanitra zany hoe ilay teny zany dia milaza persona faharoa amin'ilay Andriamanitra ray izay hoe teo atratra ny ray, zany hoe ilay persona faharoa amin'Andriamanitra telo izay ray zany dia tsy iza fa ilay zanaka lahin'Andriamanitra Jesosy izany. Ary ny apôstôly Jaona moa dia mbola nanamafy an'izany fa izy no nahariana ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra hita ny maso izao. Ny mahafinaritra zany dia izao hoe tamin'ny alalan'i Jesosy zany ny zavatra izay tsy nisy teo aloha dia nanjary zava-misy kosa ankehitriny. Ary zava-dehibe ny mahita an'izany hoe efa hatramin'ny fahagola zany ny efa nisy efa iray tamin'ny ray Andriamanitra ilay Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra zanaka. Izy no endrik'Andriamanitra hita ny maso, izy ny endriky ny fahalebiazana sy ny fampiandren'Andriamanitra sady famirapiratany voninahiny. Dia izao no voalaza eo amin'ny 9:140 zao no fahalambarany mozy hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ilay teny tamin'ny voalohany izay tao amin'Andriamanitra, ilay teny lazainy hoe Andriamanitra izy no nahariana zavatra rehetra dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Mazava ho azy zany ny fanambarany Jaona ty laza amintsika fa Jesosy mihitsy ilay teny tonga nofo, Jesosy ilay teny tamin'ny voalohany, Jesosy ilay tao amin'Andriamanitra, Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo. Tsy ny anarana Jesosy na ny Mesia na Kristy no nanomboan'i Jaona ny filazantsarany, fa natombony tamin'ilay hoe teny, amin'ny teny hafa moa izy dia hoe logos ny teny ilazana azy. Ary io teny logos io dia fampiasana mandrakariva amin'ny resaka filozofia, ary zay nanoratany Jaona azy mba handrona ny rafitra feno fahendrena iorenany izao tontolo izao. Eo amin'ireo filozofy hafa moa izy dia lazainy hoe zavatra singa anankiray tsy hitany maso izany manelanelana zavatra mandrakizay sy ny zavatra mety simba eto amin'ity tany ity zany. Fa ny amin'ny Jaona kosa ilay hoe teny dia olona, dia Jesosy Kristy izay nonona tamintsika. Ny mahafinaritra zany ry mpiara-mianatra namako isany fa Andriamanitra dia tena tia ara-monina amintsika, tia ara-monina aminao izy, dia hitoetra ao amintsika izy. Ary zay no natonga an'Andriamanitra hibaiko tamin'ny andro Mosesy amin'ny Exodosy 5:20 manao hoe ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina eo aminy. Ka raha ny teny Jaona manao hoe ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, dia nampiasa ilay teny ambara tany amin'ny Exodosy 5:20 izy manao hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, mba hitoeran'Andriamanitra eo amin'ny tokantrano izay misy antsika. Averiny Andriamanitra mampahery zany fa te olona ao amintsika ilay Andriamanitra tonga nofo, te olona ao amintsika izy, te hanome antsika ny fahazavana mandrakariva. Ary mba saintsainy hoe inona ny fiantraikan'izany fanirian'Andriamanitra zany eo aminao androany. Na mampalahelo anefa dia ity iresaka na fizarana faharosika le hoe ny tsy finoana sy ny finoana. Dia ho jerefantsika ny voalaza eo amin'ny 9:7. Tao ny tena mazava, Jesosy ilay mazava. Ao amin'ny 9:9 dia zao no lazainy hoe tsy izy anefa 9:9 vakintsika verenantsika 9:9. Nisy lehilahy nirain'Andriamanitra Jaona no anarany. Izy dia tonga ho vavolombelona nambara ny mazava mba hinony olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambara ny mazava ihany izy. Jaona zany dia niraina mba ilazany amin'ilay mazava, dia Jesosy tsy Jaona akory ilay mazava fa Kristy ilay mazava. 9:7 tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tamin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Zany zavatra nampalahelo teo amin'ny tantara. Tsy ny momba Jesosy fotsiny ilay teny izay lazalazainy Jaona, fa resahany eo tokoa ihany koa ny fihetsiky ny olona manoloana any Kristy ilay mazava. Tonga eto amin'ity zao tontolo izao ity ilay mazava hitondra fahazavana ao antsika na tonga ambany Jesosy. Ny zavatra mampalahelo anefa dia izao, tsy ny rehetra no nandray an Jesosy. Mampalahelo zany fa tonga teo amin'ny olony ilay Mesia, ilay olona tamin'izany fotoana izany moa dia nivoaka Israely, satria ireo no vahoaka ny fidian'Andriamanitra mba ilaza ny fahasaran'Andriamanitra. Fa saingy izao tonga teo amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Marobe no tsy nanaiky azy ho Mesia. Amin'ity androany ity
manahoana ny fandraisanao an' Jesosy. Ny Paoly moa amin'ny Romanina toko 7 sy hatrany amin'ny toko 1 dia milaza fa maro ireo izay nandà an' Jesosy, tsy nanaiky an' Jesosy. Any ka ny jentilisanay no saika niazakazaka hitady an' Jesosy, tsy nandray azy ireo olona ireo. Palahelo fa tsy tratra le tanjona tamin'ny fotoana io hoe mba inon'ny olona an' Jesosy no nanandro tany jaona ty filazantsara ity, mba hananana izy ireo fiainana mandrakizay raha mino izy ireo, mba hahatonga ny olona voavonjy noho ny amin'ny Jesosy, saingy tsy nandray an' Jesosy izy ireo. Hita amin'ny filazantsara ny jaona zany fa to nizara ho sokajy roa ny olona teto amin'ny tany ity. Ny ireo izay nino an' Jesosy ka nanaiky azy ho misy, ary ireo izay nomena tombontsoa mba inono kanefa nifidy ny tsy hino, ny tsirairay avy. Mpiara-mianatra namako izany, ny tsirairay avy dia nomena tombontsoa hino an' Jesosy, kanefa zato nampalahelo nisy ihany nifidy ny tsy hino. Tao anatin'ny sokajy voalohany, iraika amby folo tamin'ireo mpianatra Jesosy, tahaka ny zandry Nikodemosy, izay tonga tsikelikely hita tao anatin'ny filoana, ireo vehivavy teo am-patsakana, ilay lehilahy jamatra ny ekibon-dreniny. Zay ireo sokajy voalohany izay nomboka nino an' Jesosy. Fa ny sokajy faharoa kosa dia ireo fariseo, ireo mpisorona be, ireo vahoaka izay tsy nanaiky nino an' Jesosy tao anatin'izany ry Jodasy. Nisy fahasamihafana lehibe teo amin'ireo sokajy roa ireo satria teo amin'ny fomba fandraisany an' Jesosy nahitana izany fahasamihafana izany. Ireo mpino dia nandray tsara an' Jesosy, nanatona an' Jesosy izy ireo fa tsy nandositra, nandray le fahazavana mamirapiratra tamin'i Jesosy izy ireo, ary voalaza tanteraka tamin'izy ireo le filazantsara ny jaona toko voalohany ka ny andininy 12 manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Eo zany dia mahafinaritra le tokony olona voalohany zany dia ireo izay nanaiky an' Jesosy ka tonga zanak'Andriamanitra. Fa ireo toko faharoa kosa ireo indray dia vao nanatona an' Jesosy ihany izy fa hiady am' Jesosy, nanatona an' Jesosy izy fa hitsikera sy hanenjika an' Jesosy. Zany hoe ho sokajiana ho tiany maizina izy ireo fa tsy tiany mazava. Tonga tamin'ny azy izy fa ny azy sy nandray azy, tonga teo amin'ny mazava fa naleo ny maizina toy izay ny mazava. Zany zavatra misy, ary dia izy ireo dia mitsangana mandrakariva hitsara an' Jesosy ary tsy nanaiky an' Jesosy ho Mesia sy mpamonjy azy ireo olona ireo. Ry mpiara-mianatra namana isany, aiza ho aiza no misy anao, aiza ho aiza ny toerana misy antsika tsirairay avy, ary ny lohahevitra farany izay ho jerentsika tamin'izy ity dia ny hoe lohahevitra momba ny amin'ny voninahitra. Zany ny tao ambadiky ny tantara zany, ary hitantsika hoe inona indray ny amin'ny lohahevitra momba ny voninahitra izay nomena an' Jesosy. Filazantsara ny jaona toko 7 andeha ho jerentsika ny filazantsara ny jaona toko 7 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 15 mivakitsika. Rehefa nolazain'i Jesosy zany teny izany dia nanandra ranomasina eo amin'ny lanitra izy ka nanao hoe raha io tonga ny fotoana, mankalazany zanakao mba ankalazany ny zanakanao, araka nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ataoko ary ankehitriny. Raha io mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako ny nanana taminao fontsy mbola ary izao tontolo izao. Raha nijery ny zavatra nisy seho teto an-tany ny filazantsara ny jaona tamin'ny hitantsika teo, ireo hoe nisy ny mandray azy, misy ireo tsy mino, misy ireo nandray, misy ireo nino, ary zay zavatra nisy teto amin'ity tany. Fa ho tarihan'ny jaona kosa tsika eto ny zavatra mitranga, ny zavatra miseho izay mafoaka ny lanitra sy ny zavatra tontolo hita amin'ny toy zavatra izay hitantsika tao. Fa miseho mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy,
tany an-danitra dia niseho ny mahazanak'Andriamanitra any Jesosy. Tamin'ny alalan'i Jesosy dia nanjary zavatra nisy ny zavatra tsy nisy teo aloha. Izy no nariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ary toy izy any Jaona ny fanambarana momba ny voninahitry Jesosy ho natongavany teto an-tany tany an-danitra. Ireo anjely dia nikohoka teo amin'ny Jaona. Hoy Jaona hoe ary hitanay hoy Jaona ny voninahiny. Naneho ny voninahitra an Jesosy ny lanitra manontolo teo amin'ny famirapiratany ny haja any ka dia nidera nanandratra nanome voninahitra nanaja an Jesosy izy ireo. Ry mpiara-mianatra namako izay, ho anao inona mba fanomezam-boninahitra ataonao ataoko eo amin'ny fiainana? Jesosy no antom-pisiko ny antom-pisinao. Jesosy ilay vonina hanome fahazavana ho anao. Jesosy ilay vonina hanome fiainana ho anao. Jesosy ilay vonina hanome hery ho anao. Inona ny voninahitra mba omentsika fanajana ataontsika amin'Andriamanitra? Ary rehefa tonga ny fotoana andro, voalaza tsara fa mahakasika ny fanomezam-boninahitra an Jesosy ny filazantsarana Jaona, ary mikasika ny fotoana izay fotoana zany dia ny fotoana ny fahafatesana. Teo amin'ny fotoana fahafatesana tokoa mantsy, teo amin'ny fijaliana zany marina kokoa no ny tena nisehony ny voninahitr'Andriamanitra. Ohatra ny mahavariana ihany zany hoe ny fanombohana amin'ny azy fijaliana fomba mahamenatra indrindra sy manala baraka indrindra teo amin'ny tontolo romanina fa izay. Kanefa teo amin'ny azy fijaliana no nanehoan'Andriamanitra ny fitohizany hitantarany olombela tapaka noho ny fahotana tamin'ny lanitra ray manontolo. Voninahitra lehibe no nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana, teo amin'ny maha-olona Jesosy dia maty tamin'ny hirifiry Jesosy. Fa kosa teo amin'ny azy fijaliana no nanehoan'Andriamanitra ny faratampony voninahitra sy ny famondram-po ary ny famonjena izay natolotra ho antsika tsirairay avy. Koa amin'ity androany ity dia tiako ny sarika ny sainao, tiako ny sarika ny saintsika fa tonga teto amin'ny tany ity Jesosy, ilay teny tao amin'Andriamanitra, ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika, te honona ao aminao. Ary ny lanitra manontolo nanome voninahitra an Jesosy, ary teo amin'ny azo fijaliana no farantampony zany fanehoana voninahitra zany mba ho famonjena sy ho famonjena anao. Koa miantso anao indray androany, ndao re raha mety ianao mba ho isan'ireo antoko voalohany ka ino sy andray an Jesosy ka le hanome fiderana, hanome voninahitra azy, anaja sy ankohoka eo ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Dia mirary soa anao indray amin'ity androany ity, mirary ny fitahin'ny tompo, ny fiadanan'ny tompo. Ka raha sitrapon'Andriamanitra dia iona ilay tsika amin'ny loha hevitra manaraka ko amaranantsika anazy dia andeha atanterantsika indray ny fanaovantsika ny fanatitra mba hanohanantsika izao sekoly izao. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misotro anao izahay no lesona sarobidy izay nomenao anay teo ahafahany niarany andra ka nafantaranay ny tao ambadiky tantara dia ilay teny tamin'ny voalohany ary ilay azo fijaliana fa voninahitra faratampony voninahitra mba ho famonjenanay. Tompo ampio izay mba hino anao, andray anao ary mba hay hanome voninahitra ny anaranao eo amin'ny fiainanay. Dia mita izao mpiaino izao mita mpiara-mianatra rehetra
ny vavaka tonoana sanga tany aminara jesosy reriany amen. mianatra eo tongotrao